fijerana filoam-pirenena karakarain'ny soni mampiayainy amin'ny mety iraka ataon'ny fanjakana ireo mpikambana hoy ny RMDM. Mpianatra manao herisetra sy milaza mahafantatra olona ambony miantso vonjy ny mpiasan'ny croix. Syndikany mpitsara eto Madagasikara aza sarahim-bazana ny fitsarana malagasy. Zoma telo jona 2024 manatitra ny araba tongolasy tongovavy atonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny NBS manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako aminaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny politika avy hatrany ary no isantarantsika ny fiarana amin'ity alina ity. Tsy misy vahaolana afa-tsy ny fitoanandro nasionaly ivoahana anaty krizy amin'izao hoy ny RMDM na ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy matoky ny sony intsony izy ireo ary ny laza ny tsy andray anjara amin'ny fionana kasainy ity rafitra ity ho atao. Nanangona izay vaovao izay Ravorazafy Mahenina Andry Malala. Tsy azo atokisana intsony ireo rafitra misy ato amintsika toy ny HCC sy ny CENI teo anivon'ny RMDM. Fifidianana 2024 no resaka. Fifidianana izay tsy hita taratra ny fialovatena ireo androm-panjakana ikarakara izany. Asesiky ny fanjakana ve ny CENI izy amikasa no fikoanando asa noho ny fahitany raha politika ankehitriny. Mampiayainy zavatra mety hitranga hony avy amin'ny fanoherana. Miantso ireo mpitarika fiangonana ny anivon'ny RMDM noho izany hitarika ny fikoanando nasionaly amahana ny krizy. Anao concertation CENI voalohany CENI zany sady tsy mahaleo tena arabola, tsy mahaleo tena ara-pitaovana, tsy mahaleo tena ara-kolona. Ahoana koa moa CENI hoe anao refonte izy nefa izy sivy mirala eo ihany anao refonte manerana Madagasikara fokotany firy alina. Zany ilay ilana ny fampirasara izy zany no lampiasan'ny CENI any amin'ny fokotany any takan'iza mpiasan'izy tsy sahaka ny personnel intérieur ave izy mpiasa-panjakana zany dia fa mahaleo tena ve izy amin'izay raha nanontany tejerentsika ny teny CENI fa hoe tsy manam-bola izy fa mbola hitady vola aizany CENI no hitady vola mbola any amin'ny fanjakana ihany izy no hitady vola dia faleovatena ve zay fitaovana avy aiza no entiny CENI ho ampiasainy ary aiza izy no maka an'ilay fitaovana zany rehetrarehetra zany mampiayay sady mpitsara ny CENI no mpilalao. Takinay hoe ifanarahana zavatra atao izay ny ilana hoe ndaotsika ifanaraka ao anatin'ilay concertation hoe CENI tahakiny ahoana no ilayntsika hahatongavantsika amin'ilay fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra. Nanamafy ny rodobe ny mpanohitra ho an-demokrasia eto Madagasikara afa tsy mila seza ao anatin'izao fitondrana izao. Androbaka fahefana no atao anampiana ny malagasy mpiray-tandrazana. Ireo ny tantana n'ity firenena ity mankaiza le firenentsika zao. Izy no alaina tahaka iarahana ny tantana. Tsy zay mihitsy no anaovana ny concertation nationale. Tsy zay fa mijery ny hanavotana azy ao anaty lavaka le firenentsika. Ka raha izay ny rehetraretin'reto mpitondra reto ary zay ny mampisalasala andry zareo hoe fitadiavan-tseza zay ranga tsy mitady seza okazava fa zahay haka fahefana mazava zany sy anovana politika tsy angataka seza aminareo tsy misy aza meritreritra zany avy aty nareo hoe zahay mitady seza aminareo afoano anaty sainareo zany zahay tsy mitady seza fa zahay mitady firenena milamina ekeny rehetra zavatra atao eto misy demokrasia eto ifanarahana zavatra atao eto amin'ity firenena ity fa tsy anovanareo amboletra anovanareo zay tianareo atao eto sy zay fa rehefa tsy manaraka ny hevitrareo ve lay olona dia lazareo fa hoe mitady toerana zahay tsy mitady toerana fa izahay dia mitady fahefana ny vahoaka ny tompony fahefana aveloantsika efa mpitady any amin'ny vahoaka satria ny vahoaka ny tompony le fahefana ino moa ny atahoranareo anay raha ohatra ka mamory olona ty mamory olona ry noho ny fatahoranareo satria fa tsy any aminareo ny fony vahoaka dia matahotra ianareo. Ny voromaika teny amin'ny fohibe ny teny Belair ny maraina teo ireo mpikamba ao anatin'ny RMDM nanao fanambarany iraisana mahakasika amin'ny fitavozavozan'ny mpitondra ikaroba olana maharitra ho malagasy ary miantso ireo erivelona rehetra eto amin'ny firenena amaly ny antso ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ny siny fikoanando nasionaly faran'izay maika. Eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany miraradraraka ny fanohanana ny antso ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny alatsinainy lasa teo
ho an'ny androandry ny fikambanan'ireo minisitra sy parlementaira teo aloha na ny AMP no namoaka fanambarana mivaky toy izao. Izay mpikambana ao amin'ny association des anciens ministres et parlementaires na ny AMP dia manamafy ny antso izay nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha ary manamafy ny irosoana amin'ny fikoan'andom-pirenena mba hifandiniany samy malagasy mahakasika ny fanomanana ny fifidianana ifandimby eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia mbola amafisina ihany koa ny fanohanana ny fanambarana izay navoaka ny vondrona Eropeana ny 13 Mey lasa teo. Natao teto Antananarivo androany 3 Jona 2022. Nanao sinitsia fanambarana ity moa ny sekretera jeneral ny AMP Andriamatoa Nantenaina Andriambovontsy. Fa ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa no amtinana aminao ny fandarana miara-manonja ho an'ny androandry atepika maro no nisongadina tao anatin'izany hateo ohatra ny resaka fanabeazana sy ny politika momba ny fananantany eto amin'ny firenena. Andry Rakotomalala. Ny fanabeazana no vahaolana voalohany ao amin'ny firenena Raté Androso ho ny solombavam-bahoaka Tontsoa Andriamampandry tao anatin'ny fandarana androandry. Toza natao ny fanjakana amban-javatra nefa izany mba anababoana ny vahoaka ka omora ambakaina. Raika valopolo isan-tato mitombo raika valopolo isan-tato. Tana fanotrana eto Madagasikara. Ny presque zany dia mahantra daholo. Sampy fanofanana ny mpampianatra eto Madagasikara voalazako teto zany. Be kolokolo anatin'ny ministera ny fanabeazana io. Tsy manjary. Ty misy na fanabeazana ty isan'ny tsy manjary indrindra. Amreo ministra tsirairay avy ireo samy tsy manery fitiny tena sarotra tory zany ary fantatro tsara io. Na nisan'ny établissement tsy hainareo nefa za mahay azy akandrona efa nametraka le hoe PSE plan sectoriel de l'éducation zangy nisan'ny tena hoe niatsaina tamin'io hoe nisy fikonan-doha io natao dia atsarao io dia io tanterahana mpamajovolana ame 4 millions de dollars anatanterahana an'io saotra ny olona tsy manome vola tsony ny olona satria tsy mahay nareo tsy mahay mitantany anareo. Tsy misy zavatra mandeha amin'ny laona eto amin'ny firenena ho hiatrany ny fanazavany. Mbola lavitra ny 70 taona izay anatrarantsika ny Rwanda ho izy. Fa ny resaka fananantany kosa no niresahany teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena tao anatin'ny fandarana. Raha tsy teno aho amin'ny resaka momba nyty olana tamity fotsiny zao izay BDB. Ohatra ray fotsiny io. Ohatra ray fotsiny zao hoe ny fidirana keriny amin'ny tanin'olona nefa dia erisetra zao. Misy ny sasany mitondra basy tonga dia mamboly amin'ny tanin'olona miasa ny sasany miasa izy manetsa ambenana amin'ny ba. Fa ady madio zany amin'ny fitsarana. Ny atao hoe fidirana keriny misy an'izany angamba amin'ny fitarainan'ny olona zany. Dia l'IDR ny BDB ny fitarainana momba n'izany. Ny tenanay zao mbola tamin'ny herinandro ity niatrika fitsarana taty Anosy. Resaka ohatran'izany daholo. Zava-dehibe ny antsoavy izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana iny ho hiatran'izy ireo raha naneho ny hevitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androandry. Antso ho an'ny olo-pirenena, antso ho an'ny tafika ary antso ho an'ny mpanao politika satria mila avotany Madagasikara. Fanosokafana tamin'ny alalan'ny vavaka iraisam-pinoana ny fankalazana ny 20 Jona 2022 ho an'ny komina Talatamaty ankoatra ireo hetsika maro dia isy ihany koa ny tatitra ho ataon'ny ben'ny tanàna ho an'ny vahoaka no ireo asa vita. Mitatitra amintsika izay vaovao izay Asinandria Malala Toky Ramarolahy. Vavaka iraisam-pinoana no nanokafana ny fetin'ny 20 Jona ho an'ny komina Talatamaty. Isy hetsika marobe ho karakarain'ny mpitantana ny komina entina anamariana io daty manan-tantara eto amin'ny firenena io. Fa ankoatr'izay dia fanovana izay nentin'ny ity ben'ny tanàna ity ihany koa ny anaovana tatitra ho an'ny vahoaka ao Talatamaty. Mino angamba fa zava-baovao be zany hoe anao tatitra sy anao ny fanolorana rehetrarehetra izay asa vita sy mbola vitaina nandritran'izay roa taona izay ny tantanan'izay. Mino fa efa zava-dehibe ary fanovana lehibe eto amin'ny komina Talatamaty angamba izay. Ara-kulturaly, ara-tsosialy, ara-toekarena amin'ny alalan'ny foara lehibe ireo no hetsika ho karakarainy ny komina raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray nanao fanambarana androandry ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara. Tsy pain'izy ireo ny fikasan'ny fanjakana anangana rafi-pitsarana vaovao momba ny fananantany nitondra fanamariana ihany koa izy ireo mikasika ny filazana fa anjaka ny kolokolo ny fitsarana eto Madagasikara. Zavandria Mahefa sy Andry Rakotomalala.
midika fampisaraham-bazana ny fitsarana malagasy ny fikasan'ny fanjakana hanangana rafi-pitsarana vaovao manokana momba ny fananatany na ilay antsoina hoe tribunal spécial foncier ho ny sendikany mpitsara androany. Ny fanatsarana amin'ny alalany ny fanalefahana ny paikadin-dalàna sy ireo fitsipy-dalàna momba ny adi-tany no tokony hojerena hoy izy ireo. Ho mora ihany koa ny fandraisana ny antotan-taratasina rehetra raha ampitomboana ny isan'ny mpitsara sy ny teti-bola ampiasain'ny fitsarana tahaka ny andreo fitsarana manokana efa misy amin'izao fotoana izao. Ny SMM dia mitsipaka marindrano ny fitsarana manokana ho an'ny fananatany io na tribunal spécial foncier. Ekena tokoa fa maro ary mihamaro tsy vao izao akory ny fifanolanana adi-tany eo anivon'ny fitsarana isambarana tongany eto Madagasikara. Saingy kosa tsy ny fananganana sampana fitsarana vaovao no heverina ho vahaolana. Ny fananganana sampam-pitsarana vaovao dia hiteraka fampisaraham-bazana tanteraka ny asam-pitsarana amin'ny ankapobeny ary efa nisy ireo sampam-pitsarana natsangana efa miasa saingy azo heverina ho tsy mahavahaolana amin'ny ankapobeny akory izany. Maro raha mandeha mbola tsy voatsara tsy ampianisa ihany koa tsy andany ny mpitsara eto Madagasikara. Betsaka ihany koa ireo didim-pitsarana mivoaka izay tsy tanteraka na izahana atao mihitsy izay tsy hatanteraka azy. Ny vesatra ny paikady apetraky ny lalana manakery mampitarazoka amin'ny fandehan'ny raharaham-pitsarana efa mangony fotsiny. Ny olana raha-pitsarana mikasika ny adi-tany dia ady madio ary miteraka ady madio hafa sy miteraka ady heloka be dia be eo anivon'ny fitsarana. Fa ny fahombiazan'ny fitsarana dia miankina be dia be amin'ny teti-bola omena azy sy ny fahampian'ny olona miasa ao aminy. Matoa mahomby ireo ratsarana manokana dia noho ny teti-bola avo omena azy ireo. Tsy afaka atao akila-bao anefa ny fitsarana mahazatra misahana ireo raharaha hafa andavanandro. Nikasika ny filazana fisina fanjakazakan'ny kolikoly eny anivon'ny fitsarana. Nanamafy ny SMM fa tsy andraikitry ny fitsarana irery ny ady amin'ny kolikoly. Tsy tokony faniliana izany ho ny fanazavana ary tsy tokony hisy intsony ny fitsabajabahan'ireo olona ambony amin'ny raharaham-pitsarana eto Madagasikara. Ny faharoa mikasika ny filazana fisina fanjakazakan'ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana dia tian'ny SMM manamafy fa ny ady amin'ny kolikoly dia tsy ady ny fitsarana irery ihany eto Madagasikara. Tsy faniliana ny adisona ho babena androm-panjakana iray no vahaolana fa ny fanajana toy ny anakan-driamaso ny fisara-pahefana, izany hoe fanatsaharana ny tsy misy atakandro ny fitsabajabahana. Androm-panjakana iray lehibe iankinana ny fiainam-pirenena ny fitsarana ho iatran'ny SMM ka tsy tokony atao andrakandrana. Lafin-javatra maro no mety voakitikitika ao anatin'ny fananganana rafi-pitsarana vaovao io fa indrindra ny eo amin'ny lafin'ny lalàna. Tsy ampirahateo ny mpitsara eto Madagasikara ho iatran'ny fanazavana ka vao maika mety ampitarazoka ny raharaham-pitsarana samihafa izany raha mbola ho zaraina any amin'ny rafi-pitsarana vaovao io. Misintona ny sain'ny fanjakana ihany koa ny SMM manoloana ny fiainan'ny teti-bola ny fitsarana malagasy nanomboka tamin'ny taona 2024. Angatahin'izy ireo ny ampiakarana izany mba hahafahan'izy ireo manao ny asany amin'ny atsakany sy andavany. Vaovao ny fampianarana kosa indray mitaraina noho ny fanaovan'ny mpianatra herisetra sy tsindry amin'ny endriny maro samihafa amin'izy ireo ny mpiasan'ny croix efa tsy azo leferina intsony ho ireto farany ka manameloka tanteraka izany izy ireo. Zavandriamahefa sy Andry Rakoto Malalatrany. Efa mihoatra ny tokony ho izy ny fihetsika taona mpianatra sy milaza ho mpianatra iray miaraka amin'ireo namany mamotika sy mandraona ny mpiasan'ny croix amin'izao fotoana izao ho ny sendikany mpiasa androany. Izy ireo hatrany no mizaka ny vokatry ny tsy fifankazahoana eo amin'ny samy mpianatra ho ny fanazavana ka zary lasa tonga ny amin'ny fanaovana herim-pamoretana sy ny fanaovana herisetra ny zava-misy. Manameloka tanteraka ny herisetra atao amin'ny mpiasan'ny croix izahay. Io herisetra io herisetra mianjady amin'ny mpiasan'ny croix ataon'ny mpianatra na izay olona mitony tena ho mpianatra na efa manana asa hafa koa izy ety amin'ny toeram-pinenan'ny mpianatra fa manakorotana ety foana izany. Tsy vao indray mandeha akory nisy herisetra natao tamin'ny mpiasan'ny croix nataon'ny olona io fa efa fanindiminy izao raha kely indrindra. Isaky ny mandeha fitoriana moa izany ny mpiasan'ny croix dia misy foana olona miaro anazy ary tsy mety fay mihitsy melohanay tanteraka izany tsy fisin'ny ny fisin'ny tsy maty manota ety amin'ny fitantanana ny toeram-pinenan'ny mpianatra. Manaraka izany dia manameloka koa izay ny fanimbana na ny fanidina birao-mpanjakana ataon'izay mitonona ho mpianatra
sy izay mieritreritra ny tena no ambony lalàna fa efa navaiza moa no ahafahan'ny mpianatra manidy birao-panjakana na birao-panjakana inona na birao-panjakana inona ary na mpianatra iza na mpianatra aiza fa amin'izao fotoana izao zany a dia vitan'ny mpianatra mihitsy manidy birao-panjakana ery Ankatsoa sady manidy birao-panjakana zareo no manao eritreritra amin'ny mpiasa misitositona poketrana mpiasa mandray mpiasa amin'ny vozina akanjony ary manoratsoratra rindrim-panjakana mbola miampy koa fandrahonana hoe tsy azonareo vahana ny varavarana raha tsy izay ihany mamoana azy. Fifanarahana eo amin'ny samy mpianatra momba ny tranon'izy ireo izay niteraka tsy fifankazahoana teo amin'ny andany sy ny ankilany no fototry ny olana ho iatany ny fanazavana. Tsy tompona ndraikitra amin'izay nefa izahay ho reto mpiasan'ny Croix ireto kanefa izy ireo hatrany no hifatrarandrihatra. Ny tsara marihana anie zao ny andraikitry ny mpiasan'ny Croix dia manadio miaro ny fandriampahalemana ary indrindra fa mitantana ny cité universitaire izay misy cité fito izy manerana eto amin'ny université n'Antananarivo. Lasa mitsabaka any amin'ny andraikitry ny fitantanana ny mpianatra ka izay mety lasa miteraka olana izy avy eo. Adiny samy mpianatra izy ao anatin'ny fifanarahana izay ataon'zareo any lasa mitatra tampoka izy rehefa misy olana lazaina fa ny Croix tsy mandray andraikitra dia izay ilay mety isin'ny olana dia lasa manao pression zareo lasa manery ny Croix zareo handray fepetra amin'izay tapa-kevitra ery zareo tany avy eo. Akoatra izay atakiany reto mpiasan'ny Croix ireto ihany koa ny anendrena ny talepon-tantana azy ireo izay nesorina teo amin'ny toerany herinandro lasa teo izay mbola tsy nisy olony manan-kandroany. Ny masotsivana petraka indrindrandrindra dia hoe mba olona mahafantatra tsara ny zava-misy etỳ amin'ny toeram-ponena amin'ny mpianatra, olona azo ifampiresahana ary olona efa nandalo sedra tetỳ amin'ny fitantanana ny Croix zany. Ny mahamaika anay io dia izao heritaona tao anatin'ny heritaona mahery izay nikorotana foana ny fandraisaka rano maika fa tsisy tale tsy misy ordonnateur zany tsisy anasoniny karamanay manahoana indray ny fipetraky ny karamanay amin'izany takinay zany ny anendrena aingana ny talen'ny Croix. Manodidina izay vaovao ny fampianarana izay hatrany mila fanarenana goavana ny tontolo ny fampianarana indrindra vokatry ny fiboana sy ny fahatapahana samihafa hoy ny syndicat CONAMEPT ny tontolo ambanivohitra no tena mitondra faisana ary maro ireo zaza no miala andarana an-tsekoly no ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny. Ravorazafimahena sy Manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Tafakatra raiky amin'ny 20 isanjato ny tapahan-trano malagasy raha nitatra farana avoaka ny banky iraisam-pirenena miatrika any amin'ny fampianarana izany indrindra ny tontolo ambanivohitra. Betsaka ireo zaza no voatery mialan-darana an-tsekoly manampy ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana na koa tsy fananana sara ny mpianarana tsotra izao. Takatra navelan'ny krizin'ny Covid-19 manodidina 10 isa teo ny ankizy tsy nahanohy fianarana intsony isan-taona ho ana sekoly tsy miankina iray eto andrenivohitra. Etsy andaniny tsy mitsamy totongana ny tontolo ny fampianarana miamin'ny fitokonana samihafa izay mbola manamafy izany afa-tsy zava-dehibe ho an'ny mpitondra ity sehatra ity. Noho ireo fahatapahana ny sesisesy arahina mbola izy nilaza ny syndicat CONAMEPT fa ny firosoana ny fampianarana ampitain-davitra no vahaolana maika saingy sakana ny tontolo ambanivohitra amin'ny tsy fisian'ny herinaratra tsy fahaizana amin'ny feny teknôlôjia. Ny zavatra edinay fo dia hoe raha mivoaka ny mpianatra anankiray ny ankizy mianatra anankiray dia mahajoro amin'ny maha-olom-pirenena nahazo fanabeazana azy izy sahaza azy zany ny voto antom-pampianarana fa ny zavatra tokony rosoana zany dia ny hoe ny fampitana sy fanatonana amin'ny ministera tompony andraikitra ny fanabeazana hoe ahoana ny ahafahantsika mampiroborobo zany hoe mpampianatra sy mpianatra mampita sy mahay fanabeazana ampitain-davitra zany eto Madagasikara. Ny Covid mbola tsy lasa ary azadino fa tsy ny Covid ihany no vato misakana fa misy ihany teo nge tsika mbola firenena lalovana peste, tsika mbola firenena lalovana choléra, tsika mbola firenena mbola lalovany dengue, mbola firenena lalovany loza voajanahary. Zany rehetrarehetra zany dia mahatonga sakana sy fahatoizan'ny fanabeazana ho an'ny mpianatra matetika. Fanamafisan'orina ihany koa ny tontolo fampianarana nanatanteraka fampiofanana ho an'ireo syndicat misehatra ao anatin'izany ny syndicat CONAMEPT. Ireo trapahasahiranana amin'ny lafiny maro no tena notsinjovina. Aorianan'izay dia isy ny fangatahana fionana amin'ny ministera ny fampianarana anijerena vahaolana maika ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto amintsika. Vaovao avy any amin'ny faritra ny sehatra asa rehetra eto Madagasikara dia ahitana olana avokoa. Tsy misy izay sehatra tsy mitaraina ary mimenomenona vokatry ny tsy fisim-bola eo amin'ny vahoaka malagasy.
Anisan'izany zao ny olona ny mpitondra botry any Mahajanga izay nanaovany samy mamonjy MBS Mahajanga fanajajiana. Mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao ny asa botry fitaomana entana mainga eto Mahajanga makany amin'ny distrikt'ny Besalampina amin'izao fotoana izao. Mitaraina ireto mpitondra entana ireto satria tsy mandeha ny tsinan'izy ireo ihany koa. Raha tao anatin'ny volana dia inefatra izy ireo no mahavita mandeha mampitohy an'izany toerana roa samihafa izany. Nefa ankehitriny zara indray mandeha monja aza. Dia sisy raha mbo mandeha zany hatramin'izao satria eo asara mbola asara moa zany vita asara fa vao commence zany izy amin'izao. Commence andeha asa satria teo ohatra hoe manao voyage ndraiky départ ndraiky na de retour zay fo vita anatin'ny vola ndraiky. Mazoto reo satria arakaraka asa tegna sohoto mampazoto an'le patron entan-tegna. Le entana zany efa tena sarotra be misy zao ananazy. Antsoavo nataon'izy ireo fanjakana malagasy satria dia miompampana loatra ny hitra alain'ny fanjakana eto an-toerana malohana ny asa botry ity. Etrin-daniny ny ataon'ny mpampiasa azy ireo zay tsy mijery maha olona mihitsy fa mila asa vita ihany no zava-dehibe aminy. Tena pitaina ihany zany amin'izao lanjam-piainana efa miakatra be zao nefa karaha mandray amin'ny patron zany dia mbo teo ihany teo tsy mety miva. Sahala hoe fa tena lasakasy be misy zay amin'ny asanay ity. Tena ohatrany tsy mahavela hoe tsisy hoe mba ekonominao mihitsy la zany amin'ilay izy fa dia azonao dia haninao. Ny fanjakana nefa tsy maintsy manao mitire amin'ny rahanay koa chaque sortie entrée. Tsara nahazo fanampinana dia indray mandeha azy ireto asa botry reto hatramin'izao fa asa tena izay miafara manana mihitsy azy satria mitenatena isan'andro ny an-dranomasina eny sao dia misy manjo tsy misy ny aro mba ny fanjakana ho azy ireo. Rovina ary vao hitan'ny fanjakana ireto asa botry reto na misy lalàna manokana mifehy azy reto amin'izao fotoana izao. Ijanona ny Mahajanga hatrany sy kiaraka ny fanadihadiana nataony samy mamonjy hatrany no nafantarana fa aitsy ny eto an-drenivohitra irery ihany no mijaly amin'ny lalan-dratsy fa raha tsy ihany koa ny lalana any Mahajanga any fanadihadiana. Potika tanteraka tsy misy pijery intsony ny lalana eto Mahajanga voalohany indrindra fa lalana lalam-pirenena fa 750 na ny RN54 misedra olana ny lalana ny fiara simba ary ny mpamily dia misedra olana makasika an'izay. Diky zany nakaiza ny volan'ny fera izay tokony anamboarana ny lalana eto Mahajanga voalohany. Potika tanteraka mihitsy lalana tsisy lalana manjary mihitsy zao eto Mahajanga sindika amin'ny route mandeha any Amboroviny amboboka Jiramaina. Potika mihitsy izy iny ohatra mbola tsisy kojakoja za aloha raha hatramin'izao la mbola tsary nahita hoe kojakojan-delana fa zista reo manono kely manotonototra fotsiny zany reny commune reny. Ankoatr'izay lozan'izy ireo mandeha an-trano mampiavana izay angamba no vahaolana amin'ny setry ny fandrosoana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Miady an-trano tanteraka ny samy mpitondra ny samy mpanao ny fanjakana amin'izao fotoana nefa dia na ny zava-bita iray azy na ny orinasa iray mitsangana aza tsisy eto Mahajanga. Fanjakana mamelona vahoaka sa fanjakana mamono vahoaka ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao eo antsika mahita ny toyiny fa misy ny ompitenanana hoe aleo no avy ny tsara azy. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray tonga nitaraina tamin'ny mpanao gazety ny NBS ny solitena ny mpiasa forama malagasy avy any Voemara androany tsy velomantsy ny karaman'izy ireo ary mamofona kolikoly ity raha ity tonga eto Antananarivo moa ny solitena n'ireo mpiasa noho izay olana mianjady amin'ny mpiara-miasa amin'izay. Toy izao ary ny fanazavana makasika izay. Izahay mpiasan'ny forama malagasy avy any Voemara dia mitaraina tompoko zahay isoloko tena eto zaho magazine avy any Voemara dia tsy nandray karama 2 volana. Tena sahirana zahay tompoko, tena mijaly zahay tsy mahazo vola itsabona tena raha vao marary, hanina zahay tsy mihinan-kanina, nona ka mangataka zahay amin'ny andriamato PDG Betsiarona Jean Didier mba omeo azafady re tompoko ny karamanay fa tena sahirana zahay. Faharoan'izay
mangataka zay tsy misy atakandro tsy misy fepetra andoavana an'io karamanay io fa raha tsy alohanao io zay de itory tsy velanay io fa itory zay any amin'ny tribunal tory zay amin'ny bianco te misy resaka kolokolo eo ambadiky ny zavatra io ya orinasa mpanao forage d'eau izy io maromaro zay ao misy eo amin'ny 5 ao zay mpiasa ao anatiny ao. Fanatanjahantena ny gadona antanindrazana andro antolakandro ny ekipa pirenena bareny Madagasikara rehefa niondrika teo anatria ny ekipa ny Ghana tamin'ny isa mavesy satria 3-0 araka ny fantatra dia efa iroso amin'ny fanomanana ny lalao ifandonana amin'ny Angola izy ireo raha tsy aivina dia ny alady ho avy zao no anatanterahana izay lalao izay tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana ny kanina 13 raha tsy aivina dia ao anatin'ny vondrona no misy antsika malagasy izay ahitana ny Ghana izay voalohany ao anatin'ny vondrona misy antsika ao arin'izay Angola, Centrafrique ary isika malagasy no mbola farany ao anatin'izay vondrona misy antsika izay eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray totosa andro andry ny fitoam-pivavahana tany Londres no ny jobily fa 70 taona nanjakany mpanjakavavy Elisabeth Faroux tsy tonga nanatrika izany fitoam-pivavahana izany ity farany saingy kosa i Arisy Megana dia hita nanatrika ity fitoan-dehibe ity Asinandria Malala sy Antry Rakoto Malala. Tsy tonga nanatrika ny fitoam-pivavahana no tanterahana tao Londres ny mpanjakavavy Elisabeth Faroux. Fitoam-pivavahana no ny fankalazana ny 70 taona nanjakany ity mpanjakavavy ity. 70 taona izao ny mpanjakavavy Elisabeth Faroux ary efa tena sairana tanteraka izy mandeha atongotra ka izay no antony tsy natongavany tamin'ity fanompom-pivavahana ity. Maro ireo mpizahatany ny tonga tany Londres naniry mafy ny ahita maso an'ity mpanjakavavy ity saingy tsy afaka nahita azy noho izay olana eo amin'ny tongotry Elisabeth Faroux izay. Na dia teo aza izany fahadisom-panantenana teo amin'ireo mpizahatany sy ireo vahoaka analikisa ny andro fatratra ny mpanjakavavy dia afaliana kosa ny azy ireo raha nahita ny fahatongavan'ny Arisy Megana tonga nanatrika ny fitoam-pivavahana. Izy ireo izay tsy hita ny seho vahoaka niaraka tamin'ny fianakavian'ny mpanjakavavy izay nivoaka teo amin'ny balcon tamin'ny andron'ny omaly. Na dia eo aza nefa izany dia tazana na natotosa ireo fombafomba fanao toy ny fandretana jiro izay fomba fanao rehefa andro lehibe tahaka izao ny mpanjakavavy Elisabeth Faroux. Dia izay indray ary tombokilasy tongovavy no masaka azo natolotranao tamin'ity anio ity ankasitrahana fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany Global News avy hatrany no arainao ao arian'izao fampalalam-baovao izao aoriza kosa no anarainao ny tantara mitohy agli ny ronan-tsary mitondra ny lohateny hoe Les Sorcières d'Aklar no arainao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alin'ny tenako mametraka ny mandrapitafy indray ary tombokilasy tongovavy.